fahafaly zany a ny fanadinana fiodinana faharoa na ny ataontsika hoe fanadinana enim-bolana faharoa ny tsona azy moa atao anivon'ny Saint-Amand zany a de le atao hoe examen final. Amin'ny ankapobeny de azo lazaina na afapo ny fanadinana tamin'ireo lalam-piofanana maro samihafa satria ny taux de participation na ny sahala-pahavitriana zany a tamin'ny fanadinana io dia manodidina ny 5.70 isan-jato ary ny valon'ny fanadinana zany a dia azo lazaina na afapo zany hoe mihoatra kely izy a raha mihoatra amin'ny andavanandro raha ny isa-taona zany a izany ataontsika hoe fahatsarany vokatra zany a de verina fa vokatra ireo ezaka zany a izay natao tamin'ny fampitaovana ny ankizy ny boky ara-potoana sy ny fanatsarana no anatin'ireny boky reny a. Eo ihany koa moa zany ny science de regroupement izay nezahana zany nampina ny isany tamin'ny taona iny dia raha ohatra ka ilaza taremarika vitsivitsitsika dia raha ohatra ka manodidina ny 7 na 7 isan-jato ohatra ny lalam-piofanana droit première année mifindra deuxième année hatramin'izay a de mba niakatra kely izy io a ny ohatra ny 3 isan-jato de azo lazaina zany a fa tena tsara zany vokatra zany satria io lalam-piofanana io de anisan'ny tena sarotra raha atao amin'ny Saint-Amand no resahana. Io moa zany a de eo ihany koa moa zany le amin'ny première année mifindra deuxième année io de mbola tsy azony ankizy atsaina tsara ilay tena dikan'le fampianarana mpitain-davitra dia misy moa zany ny fepetra zay tsy maintsy ananana mba ahafahana mahomby ao anatin'izany fampianarana mpitain-davitra zany de ny anankiray amin'ireny le atao hoe fahaleovan-tena angamba ny ilazako ny amadihana ny atao hoe autonomie amin'ny teny gasy a dia ny fahamatorana angambany a ny anankiray angamba tsy fahamatorana fa hoe entitra zany a natao hoe rigueur. Ny autonomie sy ny rigueur zany a no tena ataontsika hoe fepetra tsy maintsy ilaina raha ohatra ka aomby amin'ny fampianarana mpitain-davitra satria ireo mpianatra ireo rehefa avy any amin'ny baccalauréat nahazo ny baccalauréat any a de zatra ny anatra tany amin'ny lycée zany a sy ny collège tany a de zatra zany reo ankizy ireo a misy manara-maso amin'ny fianarana tsisy miteny tsony ianaro ny lesinao tsisy miteny tsony atao amin'ny Saint-Amand hoe ndana arao tsara ny emploi du temps zay ianao ihany mametraka azy de zay rehetra zay zany ny ilaina de io zany a no mahatonga ny hoe taux de réussite zany somary ambanimbany izy io amin'ny première année mifindra deuxième année fa rehefa deuxième année indray reo ankizy ireo a de efa manomboka zatra an'ilay fianarana maleo-tena zany a dia manomboka misosa ho azy de eo no mahatonga ny hoe manodididina ny 50 hatramin'ny 50 isan-jato na mihoatra kely ihany zany a ny salam-pahafahana manomboka eo amin'ny deuxième année de hatrany amin'ny 5e année moa izy a de efa tsara be ny résultat satria efa tena zatra le fianarana mpitain-davitra ny ankizy. Zay angambany a raha ohatra ka hoe lazaina amin'ny ambanivangony zany ny vaovao momba ny fanadinana eto amin'ny Saint-Amand tsara ny manamarika ihany koa zany a fa efa misokatra ny fisoratana anarana zany a ho an'ny taona 20 sy 20 sy 20 sy 20 efa tamin'ny volana oktobra moa zany iny a no misokatra ho an'izay olona lina. Ny eto amin'ny Saint-Amand a de tsara mamerina amintsika mpiaino zany a fa ny Saint-Amand a dia tafiditra anatin'ilay atao hoe établissement public zany hoe université ampanjakana tanteraka mihitsy ny Saint-Amand a fa tsy semi privé na hoe privé araka ny firesaka ny sasany akory ary ao anatin'izany établissement public azy zany a dia ny ezahana mihitsy ny mba hoe atonga ny formation rehetra izay proposena zany zay atolotra ny mpianatra zany sy ny ataontsika hoe apprenant ny ilazana azy moa amin'ny teny frantsay a atao mihitsy zany a zay nahazahoany reo lalam-piofanana maro samihafa ny atao hoe habilitation. Io zany de tiako mihitsy a no manentitrentitra zany fa ny université rehetra izay misy na publika na privé zany hoe na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana dia tokony manana an'io habilitation io de mahazo an'le décret d'habilitation zany a ny formation. Tsara manamarika fa ny lalam-piofanana anankiray dia misy diplôme anankitelo izy raha ohatra ka ralovana LMD, ny L de licence, ny M de master ary ny D de doctorat zany a ho an'ireo université zany a manana école doctorale. Raha ny eto amin'ny Saint-Amand manokana no ambara zany a
de mbola tsy misy aloha hatretriny école doctorale ny dikan'izay zany tsy misy an'le D ny diplôme amin'ny voakato fa ny L sy ny M ny dikan'izay raha vadika amin'ny fiteny hafa dia misy zany ny habilitation anankiroa isaky ny lalam-piofanana atao amin'ny CNT-mady zany hoe misy ny habilitation ana licence iny zany décret anankiray de misy ihany koa avy eo ny habilitation ana master de décret anankiray indray koa iny ka raha misy lalam-piofanana valo zany eto amin'ny CNT-mady de misy habilitation enina ambe folo de io habilitation reo de tsara zany mitaky an'izy ireo ho rehefa andeha ho any amin'ny université ny mpianatra mba tsy ho voafitaka satria betsaka amin'ny université miforona zany no tsy manana an'ireo décret d'habilitation reo zany hoe tsy nanana an'le alalana zany reny université reny mpianatra an'ireo lalam-piofanana zay ataon'ireo misy moa zany ohatra ny hoe manana habilitation izy amin'ny resaka paramédical de lasa izy mampianatra informatique lasa izy mampianatra droit rehefa avy eo le ankizy vao tonga saina hoe ahoana moa tsy ekena ny diplôme anay tsy ekena le diplôme satria tsy habilité zany lay formation nazahoana io diplôme io zay zany de tiako mihitsy no mamerina kely an'izay amin'ny mpiaino sy ny mpijery ny fandarana zany mba tsy atonga ny olona voafitaka zany ny eto amin'ny CNT-mady moa zany amin'ny université mpanjakana azy de efa niezahana mihitsy zany ny ananana de efa manana andreo ataontsika hoe habilitation reo zany CNT-mady amin'ny lalam-piofanana rehetra zay misy sy atolotra ny sarambabem-bahoaka ny CNT-mady dia tsy mba misy an'ilay atao hoe capacité d'accueil limité zany hoe tsy voafetra ny toeranato ny dikan'izay zany de zay olona rehetra manana baccalauréat de heverina fa manana anjara sy ataontsika hoe mahazo miditra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy noho izany dia mandray zany ny CNT-mady ny mpianatra rehetra izay manana baccalauréat tsy ny ankizy vo afaka baka teo ihany anefa no voakasika zany fa na mpiasa na mpianatra dia raisina avokoa atranandro satria ny zavatra voiziny eto amin'ny CNT-mady dia ny fampianarana ambaratonga ambony tompoko de tafiditra ao anatin'ilay atao hoe ascenseur social zany hoe rehefa miakatra faripahaizanao de miakatra manaraka an'iny ihany koa fari-piainanao noho izany raha tianao hiakatra amin'ny fari-piainanao de ampiakaro ny fari-pahaizanao aty amin'ny CNT-mady ny ataontsika hoe université mandray ny rehetra ary afaka ataontsika hoe tohatra zany ekaranao amin'ny fiainana zany ny CNT-mady ny vina amin'ity taona ity dia mitohy zany ny fanampariana ny ataontsika hoe ny fitoeran'ny CNT-mady manerana ny district fantatritsika moa zany fa misy eo amin'ny 700 ny isan'ny district eto Madagasikara dia ny 470 no efa misy amintsika zao retenenantsika zao dia mitoy ny ezaka dia mandeha amin'izao fotoana zao ny resaka zany zay fanaovana amin'ny chef district zay mbola tsy manana tafiditra ao anatin'ireny ohatra ny district ny Androy zany any amin'ny faritra Androy zany dia Ambofimbe zany zao no efa miresaka aminay dia tafiditra ihany koa ohatra hoe tonga teo amiko teo ny chef de district ny Analalava koa zany tamin'ny herinandro lasiny dia mandeha moa zany satria ny CNT-mady dia misy fepetra vitsivitsy ihany takina alohan'ny afahana manokatra azy zany mba ahafahan'le université any amin'ireny toerandre zany miodina tsara dia misy fepetra vitsivitsy takina dia eo ampandiniana zany fepetra maro samihafa zany zay amin'izao fotoana zao zay zany ny tena anisany hoe vina izay napetraka zany dia misy eo amin'ny district roa zany no ny atreto fa raha mbola misy district lina zany mandrapato amin'ny mandritra ny titoana vao miditra ity dia raisina tanandroa ary vonona foana CNT-mady manolo tanana satria ny CNT-mady tafiditra ao anatin'ilay atao hoe université de proximité zany hoe université manakaiky kokoa ny vahoaka mba ahafahany vahoaka afakolana amin'ny fandefasana ny zanany ny andrenivohitra amin'ny fanaovana tokantrano roa amin'ny fandefasana vola amin'ny fikarakarana amin'ny fanaraha-maso amin'izao fotoana zao ny ankizy afaka baka dia mbola betsaka ny tsy ampy-taona dia ny fandefasana an'ireny ankizy tsy ampy-taona reny rery any andrenivohitra dia olana ihany koa zany amin'ny ray aman-dreny dia zay zany mahatonga ny hoe ny CNT-mady dia fitaovana anankiray eo ampelantanan'ny fanjakana zany hanamorana
ny fidiran'ireny vahoaka ny ambany ravikazo rehetra reny amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana raha